na dia fantatra kosa aza fa ny fanandrify tamin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra ny andro nanatanterahana ny fanadina-panjakana CEP tamin'ity androany ity dia nilazany teo anivon'ny tandro filaminana fa nilamina tamin'ny akapobe ny teny amin'ireo fibe nanatanterahana ny fanadinana. Nizotra tao anaty filaminana ny fanadinana CEPE teto Antananarivo renivohitra araka ny taritra avy amin'ny tandro filaminana. Na dia mifanandrify tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra aza amin'ny fanadinana CEPE tamin'ity dia tsy nisy ny olana tamin'ny fandriam-pahalemana ny tranga. Raha ny tsikaritra saika nananja ny fepetranapetraka amin'ny tsy tokony hanatanterahana fampelezan-kevitra manodidina ny fitoeram-panadinana ny kandida ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina sy ny komity mpanohana azy ireo. Somary nangina ny fanentanana nataon'ny kandida teny an-dalambe. Nisy mihitsy ny kandida izay nisafidiny nampitsahatra amin'ny fampelezan-kevitra ny androany ho fanajana ny mpiadona amin'ny fanadinana CEPE. Anisany nanatanteraka izany ny kandida Andro Concept avy amin'ny fikambanana stand-up tanahy. Tsy vitsy ihany koa anefa ny kandida izay nisafidiny nanohy fampelezan-kevitra tamin'ity androany ity na dia teo aza amin'ny fanadinana CEPE. Ho an'ny antoko tim nisafidiny nanatanteraka fitsidiana isa-tokantrano na porte-à-porte ny kandida ho amin'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Nidina ifotony jeriny zava-misy teny Ampefiloam-Bodirano ny kandida Ravalomanana Hery avy amin'ny Arivo Mitambatra. Nisy ihany koa nanao famorim-bahoaka ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Fikambanana Freedom ohatra dia teny amin'ny kianjan'ny fanaovana baskety teny Ambatokaranana no nanao fampelezan-keviny androany 20 Jolay nanatotosana ny fanadinana CEPE.